Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Araka ny fotoana efa mahazatra anao eto amin'ity fahitalavitra ity amin'ity ora ity dia nitoan'ny fanazavana zava-miafina hoentin'ny fikambanana no jerenao. Miarabanao ny tenako ary mififaliana no androsoana tokatranonao manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny avindrindra hitoetra ao anatin'ny ankonanao iray manontolo. Avy hatrany ihany koa dia anoy nitoan'iny fanazavana omaly iny ao anatin'ny fanaporofoina ny zavatra voalaza amin'ny boky Enoka isika ka omaly anareo dia nasaina namaky tao amin'ny Levitikosy 9:20 izay ahitantsika ny fomba fanavotana izay fatao isan-taona araka ny lalàna izay nataon'ny zanak'Israely. Dia rehefa vakinao ny Levitikosy 9:20 iray manontolo dia misy osy izay alefa anenefitra ho any amin'ny Azazela. Io osy alefa anenefitra ho any amin'ny Azazela io dia tsy hoe tonga dia alefa roahana fotsiny anenefitra akory fa misy fomba mpivavahana ataon'ny mpisorona eo amin'ilay osy. Andeha jerentsika ny teny milaza an'izany eo amin'ny Levitikosy 9:20 dia eo amin'ny 9:20 zao ny vaky ny teny. Rehefa vitany ny fanavotana ho an'ny fitoerana masina sy ny tranon'ilay fiaonana ary ny altara dia ampanatoniny ny osy velona dia apetraky Arona amin'ny lohan'ilay osy velona ny tanany roa ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra de ny fahotany rehetra dia ametraka izany eo amin'ny lohan'ilay osy izy ka ampande azy hoentin'ny lehilahy voatendry ankany anefitra ary hoentin'ny osy lahy ho any anefitra ny eloko izy ireo rehetra dia alefany any ilay osy lahy. Izay zany le fomba atao amin'ity osy izay alefa ho any Azazela ity. Apetraky Arona eo ambonin'ny lohan'ilay osy izay voafidy ho any Azazela, apetraky Arona eo ambonin'ny lohan'io ny tanany roa. Ohatrandreny hoe misy mpiandro mametra tanany reny zany fa tsy olona rehetra mametra tanana fa osy. Dia apetraky eo ambonin'io osy io ny tanana akoroan'ny Arona, dia tanysain'ny Arona eo avokoa ny eloka sy ny fahadisoana rehetra izay vitany zanak'Israely. Rehefa voatanisa eo ambonin'ny lohan'io osy io avokoa ny eloka sy ny fahadisoany zanak'Israely dia hoentiny le ilazay voatendry androakany osy io akany anefitra ho an'ny Azazela ilay osy, dia hoentin'ilay osy any amin'ny Azazela ny fahotan'ny zanak'Israely rehetra. Izay no fizotra ny tantara eo raha fintinina ny vakiteny. Eo amin'ilay hoe Azazela dia misy taremarika kely amin'ny dikateny FFPM dia azavainy ery ambany ery hoe tokony ho anarana fanahy maloto izy io. Raha vakina amin'ny dikateny katolika dia azavainy amin'ny dikateny katolika indray hoe anarana lehibeana fanahy maloto io, zany hoe lehibeana devoly zany io Azazela io. Fa ao amin'ny boky Enoka no amantarantsika ny tena sekret izay nahatonga ny Azazela ho any anefitra sy antony mahatonga n'ilay osy izay nanatambesarana ny fahotany zanak'Israely dia avy eo amin'izay alefa ho any amin'ny Azazela. Misy antony zany zavatra zany fa ny avondrindra tsy mampanaonao zavatra fahatanana ny hoe ndeha andrerak'olona amin'ny zavatra tsisy dikany, fa nisy dikany sy nisy antony ny nahatonga n'ilay fahotany zanak'Israely ho alefa ao anatin'ny ilay osy ho atambesatra ao amin'ilay osy dia avy eo hoentin'ilay osy makany amin'ny Azazela ilay fahotan'ny zanak'Israely. Ka izay antony zay no jerentsika ao anatin'ny boky Enoka
fa raha ao anatin'y baiboly ampiasaina io fotsiny no hitadiavanao an'izany a dia tsy ahitan'izany ao ianao na dia maky an'io isan'andro mandritra ny ray volana ary satria tsy ao anatin'io no misy an'izany fa ao anatin'ny bokyny enoka andeha ary hotohizako ny famakina ny bokyny enoka omaly de novakina ny enoka toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amby folo de ovakiko indray ny toy an'iny a enoka toko fahavalo manomboka amin'ny andininy voalohany a izao no vakiny teny enoka toko fahavalo a manomboka eto amin'ny andininy voalohany mbola nampianariny azazelany olombelona ihany koa ny fanefena sabatra ny antsy ny ampinga ny akanjo fiarovana ary ny fitaratra nampianariny azy koa ny fanamboarana firavaka sy aingo ary ny fampiasana loko ny fomba fandokona volomaso ny fampiasana ny vato sarobidy sy izay mety ho karazana tentina samihafa ka tonga lo ny tany ny tombo ny fahotana ny tombo ny fahavetavetana ka tonga nandrika ny lalàna ny avy ny nofo rehetra eo aloha de anazava amitsika ao iazazelona zany a dia nampianatra ny taranaka teto ambonin'ny tany ireto avy ny zavatra nampianariny azazelany taranaka teto ambonin'ny tany fanefena sabatra fanefena antsy fanefena ampingy fanefena akanjo fiarovana fanefena fitaratra fanamboarana fitaratra zany nampianariny azy koa ny fanamboarana firavaka sy ny aingo isan-karazany nampianariny azazela ny fampiasana mandoko nampianariny azazela ihany koa ny fandokona volomaso sy ny fanalana volomaso isan-karazany de nampianariny azazela ihany koa ny fampiasana ny vato sarobidy sy izay mety ho karazana tentina samy hafa vokatra zany de tonga lo ny tany ary ny tombo ny fahotana ny tombo ny fahavetavetana ka tonga nandika ny lalàna ny avy ny nofo rehetra tohizako ny vaky teny a satria za teo nanontany anao hoe inona no antony na tonga lay fahotany zanak'Israely ho atambesatra am'le osy de alefany amin'ny azazelona de tohizako indray ny vaky teny eo amin'ny andininy faharoa ny tombo ny fahotana sy ny fahavetavetana ka tonga nandika lalàna ny avy ny nofo rehetra samayaza nampianatra ny amin'ny fandrobona sy ny zava-maniry hermonia nampianatra ny fiantsona fanahy sy ny fahagagana ary ny ankingana isan-karazany dika teniko miranona ara-mazaka nampianatra ny amin'ny fampisaviana sy ny fankatovana ary ny fankakazo ary mera nampianatra ny fomba hamahana fampisaviana barikaela nampianatra ny fomba fijerena kitana akibela nampianatra ny amin'ireo famantarana zakiela nampianatra ny kitana manandrambo aratakifa ny famantarana ny tany tamiela nampianatra ny fandiniana ny abakabaka asaradela nampianatra ny amin'ny fihetsiky ny volana ary nahatsiaro ringana ny olombelona ka nanandratra ny feony ary dia tafakatra tany an-danitra ny fitarainany zany hoe ireto anjely reto zany rehefa tonga teto ambonin'ny tany a ka nanambadiny zanakavavin'ny olona de niteraka rapeto a dia nitondra karazana ohatrany hoe fanavozana teto ambonin'ny tany zany fanavozam-piainana mitondra zavatra nanaitra ny olona nampianariny reto anjely reto ny fomba famisaviana zany hoe misy mampianatra mamisavy de avy eo misy mampianatra mamafamisaviana misy ene zany am'izao fotoana zao e misy aria mamisavy de ary manala le famisaviana misy zany zavatra misy fa tsy foronina misy ihany ko tao anjely nampianatra nanao famantarana tsy fahagagana miantso fanahy ohatran'ireny manao délivrance reny zany nisy tao nampianatra mijery kitana mijery volana mijery ny fiodin'ny tany zany zavatra rehetra zany a nampianariny reo anjely ny taranak'olombelona ary dia mandrakandroany betabe ny taranaka mahay mijery ny fihetsiky ny volana sy ny toetry ny andro isan-karazany nampianariny reto karazana anjely izay mipetraka tany an-danitra nefa nandony fonenany de nidina teto tany de nanambadiny zanakavaviny olona vokatra zany zavatra rehetra zany a de natsiaro ringana ny taranak'olombelona zay mipetraka teto ambonin'ny tany satria araky ny voalaza eo amin'ny enoka toko fafito zay efa nyvakina maly a dia ny fototra ny hinana ny olombelona ireto
ny filimana ireo rapeto izay nateraka reto anjely ireto ka natsiaro ho ringana ny tany. Ny nofo rehetra samy niala tamin'ny lalànany avy ohatran'ny fiainana tao Sodoma sy Gomora zany, niala tamin'ny lalànany voajanahary avy ny nofo rehetra. Ny lehilahy lasa nanambady lehilahy, ny vehivavy lasa nanambady vehivavy. Izany no atao hoe niala tamin'ny lalànany nofony avy ny nofo rehetra. De ireo anie no natonga ny avy indrindra ampisy ny safidrano ry havana izay miaino e, satria tsy nisy taranaka teto ambonin'ny tany afaka naharesy anareo taranaka anjely reo, dia naringana ny avy indrindra tamin'ny safidrano reo. Andrefaka itsika ny Genesis toko fahenina aloha mba ahafahana manohy tsara n'izay fanjavana zay. Genesis toko fahenina dia manomboka eto amin'ny andininy fahadimy no ovakiko. Genesis toko fahenina manomboka eto amin'ny andininy fahadimy ianareo afaka manomboka amin'ny andininy voalohany vakinareo anetrano any. Ary hitany avy indrindra fa be ny faratsin'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy tao amin'ny fony de ratsy ihany mandritry ny andro. Ary ny avy indrindra nanenina noho ny nanaovan'ny olombelona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. De hoy izy, aringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka ambany voromanidina, fa nanenina noho ny nanaovako azy, fa no aho kosa no nahita fity teo amason'ny avy indrindra. Zany hoe rehefa voalotony reto anjely reto sy ny tarana ny nofo rehetra teto ambonin'ny tany hatramin'ny biby, niala tamin'ny lalànany avy ny nofo rehetra vokatra zay fandoton'ny anjely azy zay, dia nanenena ny avo indrindra ny namoronany ny zavatra rehetrarehetra teto ambonin'ny tany. Tapa-kevitra izy andringana ny nofo rehetra satria tsy ny fanahan'ny avo indrindra intsony no mipetraka tao anatin'ireo nofo rehetra ireo. Ino asy ny taranany rery ihany no nahitana ny fanahan'ny avo indrindra sisa, fa ny nofo rehetra dia ny fanahan reto anjely reto no tao anatiny satria efa lasa zanaky reto anjely reto ny nofo rehetra. Eo amin'ny Genesis toko fahenina andininy fahatelo no ahitantsika miteny an'izany. Zao ny voalaza eo hoe, hoy ny avo indrindra, tsy mba hanapaka mandrakariva eo amin'ny olona ny fanahako, fa amin'ny faniavany de nofo izy. Zany hoe tsy nanapaka tao anatin'ny olona intsony ny fanahan'ny avo indrindra. Raha vakina midika teny sasany de hoe tsy nipetraka tao anatin'ny olona intsony ny fanahan'ny avo indrindra. Ny antony nampiala ilay fanahan'ny avo indrindra tao anatin'ny olona dia nolotoiny reto anjely reto ny taranak'olombelona, ary dia nampianarin'ireo anjely reo ny fahavetavetana sy ny fandrikan-dalàna isan-karazany ny taranak'olombelona. Ka i Azazela de nampianatra ny olona ireo zavatra efa nitansaina tamintsika teo reo. Maro ihany koa ny fampianarana izay noentiny ry Samaiaza sy ny namany, noentina nanoerana ny avo indrindra. Ary nanomboka teo dia voaloto ny tany araka ny voasoratra, ka de tapa-kevitra andringana ny nofo rehetra ny avo indrindra. Tohizako amin'ny andininy faha-raika amby folo ny Genesis toko fahenina mba ahafahantsika manaraka ny toyany. Ary simba ny tany teo anatrehan'ny avo indrindra sady eni-doza, de hitan'ny avo indrindra ny tany ka indra efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Eto amin'ny baiboly Genesis toko fahenina andininy faha-raika amby folo sy ny faharoa amby folo de milaza hoe simba ny tany teo anatrehan'ny avo indrindra, fa ny nofo rehetra samy nanimba ny lalany avy teto ambonin'ny tany. Fa ato amin'ny bokyny Enoka kosa, Enoka toko fahavalo andininy faharoa de milaza hoe ny tombo fahavetavetana ka tonga nandika ny lalànany avy ny nofo rehetra. Iray ihany no hevitra zany teny zany na lay ato amin'ny Genesis toko fahenina na lay ato amin'ny Enoka toko fahavalo, iray ihany ny heviny. Ny filazana ny fahasimban'ny tany sy ny fialan'ny nofo rehetra tamin'ny lalàna voajanahary napetraky ny avo indrindra hitondrany ny vatany izany no hevitra reo teny ireo. Vokatra zay de tapa-kevitra ny avo indrindra andringana ny nofo rehetra teto ambonin'ny tany, satria tsisy ilaina n'ireo nofo rehetra ireo ntsony hatramin'ny olombelona ka hatramin'ny biby, de efa nandika ny lalànany avy noho ny zavatra nampidiriny reto anjely reto teto ambonin'ny tany. Zava-doza teo anatrehan'ny avo indrindra ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany ry havany, fa vetavetana mahatsiravina
teto amboniny tany a no noentina reto anjely reto sy nasaina raha amin'ny olona nanomboka tamin'ny vanim-potoana nidinany reto anjely reto teto amboniny tany ka nanambadininy zanaka vavin'ny olona ary niterahany sy nametrahany taranany teto amboniny tany de niala tao anatin'ny olona izay velona teto amboniny tany ny fanafototra napetraky ny mpamorona tao any Adama sy Eva fa ny fanahandreto anjely reto no ny fe sy nangeja ny nofo rehetra hoy ny voalazany amin'ny Isaia hoe indro aizina manarina ny tany aizipito ny manarina ny firenena ny fanahan'ireo anjely reo a rehefa vakinao ny Enoka 5:12 ny fanahy tao anatin'ireo anjely reo dia tsy maty raha tsy tonga ny vanim-potoana hitsarana n'izao tontolo zao sy anipazana ny fanahy zay nanota ho any amin'ny fahariry mirehatra afo sy ny solofara tsy maty ny fanahan'ireo anjely reo a fa mifindra ao amin'ny taranaka rehetra izay mifandimby eto ambonin'ny tany ny fanahy tao anatin'ireo anjely ireo izany eny natongava mpamonjy na ny jiosy na jentilisa de efa mifindrany ny fanahan'ireo anjely reo de hoy ny teny voasoratra hoe toy izao no nitiavan'ny avo indrindra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy hisy overy zay mino azy fa anana fiainana mandrak'izay tsisy olombelona voavonjy na iray aza raha tsy tonga ny zanaky ny avo indrindra satria ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany de lasa zanaky ny devoly avokoa vatana mandehandeha fotsiny ny olombelona fa ny fanahy mipetraka ao anatiny zay mampietsika azy sy mampiteny azy sy mampanao zavatra azy fa nahandevoly avokoa ry azazelona sy ny namany a no napiditra zavatra tao anatin'ny olombelona napiditra fomba famisaviana napiditra fanalana famisaviana misy an'izany eto ambonin'ny tany araka ny lazaina teo marobe ny zavatra mbola tiana ampitaina tapitra ny ora rampitso indray tohizako mifanjavana mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny pokony Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy 4:9 andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny nora ny sapotsy maraina amin'ny nora ary ny alady maraina amin'ny nora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay